SF Radio. Harena Miafina Tantara indray miaino nosoratany Andrianony Ajamany. Ireo mpamelona ny tantara: Alain, Niony, Gaston, Onomany. Mpandray feo Antonio Rasambolson, Mpanadodoza Niony Ramanamsata. SF Radio. Maefa dia inona ny ataontsika Ny amin'inona ka? amin'ity adidy be dia be ity kanefa ny vola tsy misy akory tapelan-tanana. Ny anina hoanina azy ity efa manahirana. Efa tena leo mihitsy izany ty tsy fampiana lavatra ohatrany tiry maefa ka. Ianao ty anarany mba miasa nefa tsy misy dikany akory. Za koa nery Saoly efa tena vaka mihitsy ny saiko e. Ianao koa moa ty tsy mety mahita asa mihitsy mba hoe afa-tsika mifanampy. Ny fianakaviana koa tsy te alara. Jerenao tsara ni fatan'izao ny tsy fahampitsika dia ohatra ny tereny fototsika hoe tsy maintsy mandray anjara amin'ny fanamboarana fasana io. Sady amin'izay tonga dia vola be. Dia izay karama kely koa hoe dia ho isy zaraina ny fanahazany e. Ka tsy afa-mialana itsika ary mahefy. Ny hevitra azahoana vola ny fananiho anjarantsika io izao no tokony hodiniana. Sady fahasan-drazana io. Izay mantsy. Indray aman-drenao ao daholo no milevina. Tena sarotra mihitsy izany hoe tsy handray anjara izany. Sady ilay fasana koa moa dia io raha mahita io fa efa tena feno tanteraka. Tena feno izay niditra farany tao tsy hevitra tsony io e. Ka izay mantsy tsy manome tsiny ny fianakaviana mihitsy zara nanapa-kevitra hoe hanao fasana vaovao. Amin'izay koa mba afaka misaraka amin'ireo taranaka be dia be ireo e, mba manana ny antsika manokana. Izay aloha dia marina. Ny tena koa ny lehilahy sady lamatoa dia tsy ho afa-bela amin'io mihitsy aloha za e. Fa ny olana anio ary Saoly dia tsika tsisy volonty. Ka izay indrindra. Eritreretinao tsara fa ny anjara vola tokony alohantsika ni ka roa tapitrisy. Roa tapitrisy. Vola be. Loza mihitsy ani. Sady amin'izay nga vitan'izay fotsiny. Fa hoana koa? Miampy simenitra folo kitapo. Mbola misy an'izany koa ve? Zany e. Hainao tsara fahasamboana io ataontsika io e. Ary ono anga ianao tsy mba afaka mindrana volany amin'ny banky e. Aza daladala ry Saoly a. Inona ny mahadala an'izany? Za tsy mahavita an'izany. Za kely karama ka tsy ahazo otrina akory. Sady amin'izay indray lazako anao tsara. Amataonana anie no tangosan'ny banky ny volako fotsiny mba hakany ny volany. Io dia mbola miampy zana-bola midangana be. Za aloha Saoly tsy miditra amin'izany. Tena tsy mety. Hevitra hafa jerena. Sao dia mba mahita hevitra hafa kosa aloha ianao e. Mba hampidina ny hevitritsika. Inona moa izany ny hevitra hitako io? Eny misy ihany aloha saingy misalasala be ihany za amin'ilay izy sady inoko fa ho sarotra aminao ny anaka an'ilay izy. Raha mahita ianao dia lazao e. Sao dia mba azo hidirana ihany. Kefa hoe tena sarotra ho aleo tsy toizana fa sao dia atandozy izany ry maefa. Ianao koa tia tao lalako. Maninona indray? Dia maninona nefa natsidika eo fotsiny ilay resaka e. Efa hitanao fa saheranana. Nefa ianao milaza hoe mahita hevitra ka inona tsy tenenanao azy sao dia mba sanjila ho antsika ilay izy. Ary nahoana moa ny tonga dia lazainao fa tsy ho ekeko ilay izy Ka sarotra ho azy izany ry maefa. Lazaiko anao ry Saoly fa amin'izao anie izany hoe mitady vola izany ka tena enjany. Mahita tsara mihitsy angamba ianao. Sady tsy vitanao koa izany mba efa tena sedra zavatra maro ihany ary Saoly ary za lehilahy sady izay mahasamaty ihany koa no mifono lambamena e. Izay ny fiteny. Ianao azy tia nohatra ny hitako te hiditra ihany nefa oatra misalasala. Maninona raha lazaina aloha dia ho hitantsika eo izany e. Ay, lazaiko izany. Lazao Rehefa tena misisika ihany ianao dia ho lazaiko ihany kanefa aleo aloha tonga dia tsoroko aminao fa mila mifampatokontsika roa. Sady tena hoe vonona tsara. Ka hoana? Vonona ianao? Ianao koa tia to tena manahirana loatra ka. Resao aloha ilay izy. Vonona zara ohatra ka hoe mba fiainantsika ilay izy. Iny ary. Voalohany aloha dia angatahako ianao hiaino anahy tsara.
ary aza maika ny anohatra fa mila mandinika lalina tsara. Alefaso hoe nresaka fa zabery saka sasy teny eo ianao e. Ka enoy amin'izay ary aho tonga aloha dia teneniko aminao ro mahefa fa azao resaka izao dia tsy misy mahalala fa tsy zarery ihany ary tena tsy azo lazaina amin'iza mihitsy fa amin'ny mahavadiko anao dia izay no izarako an'ilay izy aminao ka tandremo ny ry mahefa so mivoaka ny resaka fa avy hatrany dia zava-doza. Eny resy Saoly matokia ahy ianao ary lazao amin'izay ilay izy zao ary nanana fianakavian'izay ho azahay mpivady izy ireo ary anisan'ny tena mpanefoefo sy mpanan-karena tokoa izy mivady ireo. Azo lazaina hoe tena toerana somary ambanimbany vohitra aloha no misy azy marimarina koa dia any amin'ny faritry mandoto iny no misy any zareo kanefa dia izay lazaiko anao izay hoe mpanefoefo be ry zareo saingy ny tena fahoriany dia tsy mba nanana an'izany taranak'izany ry zareo. Eny matetika koa ny olona tsy miteraka ireny ohatran'ny manamanana daholo ka aza tapahanao aloha ny teniko. Alefaso ary tohizako ary dia no tsara taloha le nafatezan'izy mivady izay ho a dia be ny fanaranana tolon'ny fiangonana sy ny mpanao asa soa na zany aza nefa dia be koa ny Harena Miafina izay nitehiriziny ka olona ray ihany no malala fisiny izany dia tsy iza fa le rahalahin'le rangahy efa maty fa mbola velona any le rangahy riariany lava be koa zany resaka ao zany dia ahoana aloha ka enoy aloha ry mahefa fa ianao koa dia dodiny ohatry nina zany vao mitantara miadany. Alefaso ary dia io rahalahiny io olona tsy nanambady sy tsy niteraka koa efa antotra koa izy saingy mbola matanjaka. Dia ahoana ka dia eto no ilako anao hoe raha toa androsotsika na hemotra ary aingany ianao hoe mbola tsy mazava amiko mihitsy zao le resaka treto ka araka ny teniko taminao teo anie dia tsy manambady le rangahy le mbola velona any io eno le rahalahiny dia tsy miteraka koa io rangahy io nefa izy ny mahalala momba andreo Harena Miafina indreo. Nisy fotoantsika tadidinao le namonjy famadihana tany amin'ny faritry faratsio iny tadidiko iny ka dia tafaresaka tamiko io rangahy io mba tena kanto loatra ne tianao tiry Saoly ka ao anatin'ny fahatanindrano fika tsy ho feny fahatsarana sy ny fahamanjany marina ny anao saingy mbola ao antitra ihany ka ny viasa mety arafesina komaika fa ny tena no visira mandalo fotsiny iny zao endrika sy bika hitanao zao mitovy aminao ihany efa kelikely ka zay aloha dia tsy maintsy ale sady zay vehivavy iny ka mora antitra nareo lehilahy mateza sady amin'izao ngeringarazeva ka efa be dia be ny tovovavy miaraka amin'ny lehilahy antitra tahaka anao zao tena marina izany teninao izany Saoly ka zay lehilahy antitra toy ny ane hono matsiro eny samy manany matsiro ny olongarazay fa ary matoa miditra tokoa dia mety marina izany misy matsiro izany io ko fa mety tsy lehilahy antitra aloha tena matsiro koa fa lazo Saoly miainanao olongarazay fa misy tokoa fiazaka toka hanao tafitiavana aminao marina fa araky nymesantsika toesy zao hitana zao dia efa antitra saingy za mbola ao anatin'ny heriko tanteraka mihitsy hitako aloha ianao fa mbola matanjaka tsara ka ary zao hoe misy koa ny mampatsiro ahy ka tena tiako tokoa raha ianao zao Saoly no manaiky ho namako mba andaniko le andro na volana na taona vitsisa iainako eto an-tany asa menatsiny fa feno ato anatiko loatra ilay fitiavana anao ka tena tsy ahako tsony mihitsy hainao tsara angambo za fa toka teny sy mbola nanana an'izany vady sy zanaka izany ka manantena anao ary Saoly mino aho fa hanaiky an'izany faniriko izany ianao aza ny fahaterako reny jerena fa niangovo entiko ndray ngarazay tena tsy naposiko zao ataonao zao tia ahoana sady fantatro fa tahaka indray be koa ni ianao
indray kosa. Satria bebe raha zay raha vaviny bebeko ny vadin-dralahanao. Tsy hoe diso akory ianao mitory fitiavana amiko saingy tena ohatran'ny tenaka sika ka. Tsy mifamototra velively akory sika ry Saoly sady tsy mpifady ihany koa. Efa ela nahalalako anao fa tsy sanatria fitiavana voasao akory. Tsy hanery anao anefa fa omeko fotoana ianao misaina sy miandiniana tsara ry Saoly le raha lehibe ny tenako handray ny fahatimy amin'ny 20 taona koa zao ka mitana ny teniny meko fa vonina sy anaja ny ity anao. Haveriko fa tiako ianao ary iriko eo anirako mandra-piarako eto tany. Zay ny teny feny fitiavana avy ato apokakolitra anao hitanao ny misy rehefa vonina ianao dia tongava fa atokako anao ny fitiavako izay andro kely tsisa ho zay fa veloma ianao ry Saoly malalako Veloma ny ngarazay fa tena tsy naposiko le ngarazay fa ahoany lahantitra mitonantonana za zay vao 5 taona ve dia hiaraka amin'ny lanitra 5 taona fa reny angamba le atao hoe antomolana koa efa tratran'ray tobidavy tena misy fahavoazana koa raha tsy ady-daly Saoly ka olona efa atosika fotsiny ireny ny ndeha raha zody loha no milaza zay ao koa fa diso fety efa le fitiavana natolony. SF Radio. Loza zany marina ianao ty tena adala mihitsy ry Saoly ka marina tena adala ianao ohatr' zao ianao efa teo atsandra ny databe razefa sady efa nitaiza mangina ry maefa ka fa iverinao fa tsy olona nga izy sady hainao tsara angamba fa tsika roa ane ka tsy mbola vita raharaha mihitsy mbola manana safidy mihitsy za inona moa mampifamatitra atsika eto ny raharaha tsy vita ny zaza iraisana tsy mbola misy dia andany izy va dio zanga manakana anao sady za bany sahirany ty koa ve no atenainao ka ko mora aminao ery zany ry maefa efa ianao ny safidiko sy tiako dia tokony ataonao mahafaly ianao zany ka na dia bany sahirana azy ianao ry maefa dia iraisainy sika hiala sy tolona amin'izany fahasiarana an'izany eny marina aky izany ry Saoly tena hitako fa manam-pitiavana tokoa ianao fa ahoana aloha ny toyany arak'izay zavatra ny tantarainao zay mantsy dia inona ny tena tianao atongavana tsy lava-tsony ka ny tena marina dia tena mbola manantenany ilay ngarazefy dia eo no mila nyfanampianao za mitetika izay mety hanavotantsika ny fiainana ary tonga dia azoko ny zavatra tianao ambara tonga dia takatro tanteraka zany hoe andeha anaiky hiaraka amin'ny ngarazefa zany ianao zay ilay teneniko anao hoe mila mifanekenao aloha ary mila mandinika tsara ny fanekeko angarazefa no ahitako an'le lakle zay misy an'ireo Harena Miafina rehetra ireo zany hoe tetika rahantsika manao io ry maefa dia anjarako ny milaza ny zava-misy rehetra aminao ary tena ataontsika matipaika ny zavatra rehetra tena ohatra manahirana izany ry Saoly mariny dia olazainao amiko zany hoe miara-matorina reo maefa ny ao ambadiko izao re mbanjinitsika rehefa azotsika ireo zava-miafin'ireo dia milamina ny fiainantsika eny haiko fa matoa ianao milaza an'izany dia efa azonao antoka fa misy an'izany Harena Miafin'izany mihitsy ihany saingy le hoe ianao anaiky hiaraka aminy tiana tsy eken'ny saiko ry Saoly dia ho vitanao ve sady efa lahy antitra ka efa tena mikipy mihitsy ane za miditra amin'izany ry maefy araka ny teninao teo hoe lahantitra ka tsy aleo ve lahantitra toy izay no hidirako toy izay olona mbola tena bogosy sy matanjaka dia inoko mihitsy fa tsy anaiky ianao na antitra io na tanora na bogosy na rastarery Saoly dia tsy ekeko daholo amiko dia olo tiako ianao ka mahasary-piaro
ary angamba tsy misy dikany aminao mihitsy izany fitiavan'izany ka hitako tena vonina mihitsy ianao hiditra amin'izany lahy antitra izany a. aha aleo re janona any rehefa tsy ekenao e dia tsy toizana tsony koa izay resaka izay. Tena manahirana mihitsy izy tika fa nga dia tena tsy misy hevitra hafakotrany hoe ianao manan-kiaraka aminy haiko tsara raha ingara zay fa ry mahefa izany anena nisan'ny hoe nahatoka tena azy e satria tsy mba azo ararotiny izany izy. Lalana toka ny olazaiko anao io a dia tsy maintsy maka ny fony tanteraka izany mba halalako ny zava-miafina rehetra. Sady olona efa azo amorotevana koa ve dia heverinao hoe hahalany firy amiko ao e. mangina ry Saoly a hita fa zaniko efa hitako fa vonina be mihitsy ianao. fitiavako sy fitsinjovako ny fiainantsika izany ry mahefa izay ny mahatonga hitikizo amin'izany ka rehefa tsy mety aminao dia afaka jidy aho zaniko. Izay no hevitra hitako. Ataovy ao an-tsainao fa ianao ny tiako ianao rery ary tetika rahantsika manao io. Iaraha manao a iaraha manao ohatran'ny moramora aminao ery le izy a. Eny ary zao ohatry Saoly rehefa azonao antoka tsara dia ikiko na dia atao hoe tena mafy tanteraka amiko ary izany. Ay dia matoky anao tanteraka ary Saoly a indrindra moa hoe ny ahitantsika vokatra tsara amin'izao zavatra ho ataontsika izao. Eny ary raikitra izany fa ny fangatahako aminao dia tandremo ny fihetsika. Oka ianao anaraka hatran'izay lazaiko ry mahefa fa tsy adala koa fa mahalala ny tokony ataoko a. Efa 5 taona zao averiko indray hoe ianao ihany ho any tiako. Tena tahaka ny anahirana izy ity ry Saoly ka ingara zefanao ve dia anaiko eo raha tsy hoe tena ho ampakariny vady mihitsy ianao na koa hoe misoratra aminy ka. Ka hitantsika eo ihany mikasika an'izany e. Izay fomba rehetra tanan'ilay Harena Miafina any amin'ny Razefa aloha izao no tena tanjontsika ka na inona sedra izay azo atao dia ataontsika izany. Tsy handrava velively ny fankatiavantsika akory izany ry mahefa fa mila manaikitra zavatra mety iseho fotsiny tsika. Ie ka inona hoy ny zato vaovao nentinao ry Saoly a. Za aloha dia tsoriko fa tena hoay faly tanteraka mihitsy a. Antenaiko fa tena zava-dehibe mihitsy zao fahatongavanao zao. Fa aleo aloha mba haka mangazo kely mihitsy iarahantsika homanako. Hoay sady tena tsara tarehibe le izy ao a. Ay ianao koa hirana ry dada Zefa ka marina raha tsy sahirana amiko ianao. Ianao indray ve ny tsy sahiranako e. Zay aloha re tsy misy ao a dia eo aloha ndry a. Eny ary losy ty marina tena lasanao ny tsy fanoy izany saoko. Ilay Razefy ty a olona efa malazo sy lanin'ny taona olona efa kaoka sorodana be tony no andeha iarahana. Mikipy fotsiny rangaha kipy ny maso a. Rehefa azo tadiavina dia hita eo izay atao fa na izany aza tsy afaka mampiseho toetra fahafeto sy fatan'izay zavatra kasaina. Tena tsara tarena tsy dia mangazo ty a. Vao avy no angadiana amin'ny maraina teo ao hoe miara-komantsika roa sady mbo miresadresaka. Misaotra rery dada Zefa. Tsara izany a. Sady miresaka ihany ho antsika ry Saoly a. Eny za aloha dia manantena fa zao fahatongavanao zao dia misy antony lehibe ary noko mihitsy aza fa hamaly le resaka ny fanaovantsika izy zato ianao dia le faniriko hiaraka aminao e. Ohatra alo domina kely ny lamosy. Azafady re Razefa. Sondrovaka ianao zany ko. Sondrovaka fa ahoana moa ny lasanao fa izay ny tena tongavako aty aminao e. Tena inoko tanteraka mihitsy zany. Eno a fa mba homeo porofo mihitsy za amin'izay finoanao izay e. Tsotra be zany Saoly a. Matoy ianao tonga eto amiko dia vonina niaraka amiko. Za zay efa nahazo taona efa antitra mihitsy aza kanefa na zany aza dia mbola mahavita tsara.
tsy mba ohatran'ireny tovolahy izay mety hamitapitaka ireny fotsiny fa tahaka ny voangaly tanteraka ka ianao zao no hanotokana hamaranako izany andro kely sisa iainako izany. Averiko aminao Saoly fa miredareda ato anatiko ny fitiavako anao a. Maro ny voninkazo fa ianao no ataoko ravaky ny foko sy ato an-tranoko ka tsy miambamba velively raha zay fa manolotra ny foko sy ny fitiavako anao. Mino aho fa hifanody izany fitiavantsika izany Saoly a. Raha zay fa ahoana retsy a? tsy adiniko mihitsy aloha resaka nataonao ahy iny dia tsy nampandrimandry ahy mihitsy azako sahirasaina tanteraka nandinika sy namakafaka azy. Nalaiko ambony nalaiko ambany. Indraindray manontany tena hoe nahoana no irazefa izay tahaka ny raibeko no mitory fitiavana amiko. Manda tanteraka ny saiko kanefa asa rery ngarazefa fa le foko atao anatiko ane to tsy manaiky koa fa to mifanojy fiti aminao e. Zany very Saoly. Ie. Ay, faly aho. Le foko izay nisarika ny saiko amin'ny mahalehitanao ny iray fiti aminao. Tsy aritra intsony dia zao tonga ty aminao zao ay. Nasesiky ny fitiavana zany ianao fa hohony tokoa aloha e. Ie. Mitika ve zany Saoly fa manaiky miaraka amiko ianao? Mazava be zany raha zay fa tena marina. Kefa nambara ny finoanao anie zany. Vonina niaraka aminao ka na efa lazainao hoe antitra azy ianao dia vao mitsiry ilay fitiavana mampiray antsika. Tsy ahoaka izay manodidina any. Aleo anenjika izay anenjika. Aleo koa hialona izay hialona. Zahay mihitsy. Aleo anaratsy izay te anaratsy ihany fa areo mantsy ny zavatra tsy maintsy hitranga. Fa amiko dia fahendrena lehibe sy fitiavana lehibe ny natolotra ao ahy. Dia izay koa natolotra anao. Tia tanteraka izany zato ianao Saoly. Raha zay fa tiako ianao. Tena tiako. Saoly, malalako. Anao tanteraka ny fitiavako. Andraso kely aloha. Loza marina. Tena lasa nandeha nandrora tay-paraky le antomoly ty. Dia hifanomboka amin'io ve za? Maty amin'ny marina. Sady tsy nanotsam-bava le kisola ty. Saoly a? Etsy zany izy ry malalako izany a. Dia tena anao tsy fanao ty marina. Raha zay fa mbola mihina mangazo ane tsika. Tsy aleo ve mba rehefa avy eo e. Efa elany ny andrasako anao rery Saoly a. Na fenonao mangazo azy eo ambavanao dia tsy olana izany. Efa mpifankatytsika ka tsy salasalany izany e. Loso ty fa tena ampianany ty lanitra sy ny tay-paraky ny amarina. Eo mory Saoly a. Aleo makipo maso ka. Maraina sady ty ny andro ka ary nakaiza le antomoly iny. Tovy vao maraina dia tsy hita. Tena zava-dozo ty ainako ty marina. Antitra le razefa fa tsy mamela mahazo mihitsy a. Tsy arakaraka ny mampaantitra azy fa tena matanjaka. Izy indray ary ty ny tafafo vao marainako. Fa nakaiza ary. Andraso hoe tazatazanina. Sady mijerijery izay zava-misy ato ihany ka. Dia hita mihitsy hoe trano natotra. Fa ty izany fanoroka sy nanaiky azy. Marikiriko sy makandoka. Tsy teritreritra an'izany a. Nefa zavatra hafa mihitsy ny tanjona sy mahefa ka tsy maintsy miaritra e. Andeha hitady rano aloha zao fa tena marikiriko aho mihitsy izany vatako izany. Tena mila mandro be mihitsy a. Ka tsy aleo ve mivoaka ny tokotany ihany. Ary trano izy ary ty anoloan'ny tranon'ny garazety.
tsara tarehy le trano a sady ohatrany tsy misy olona mipetraka kory. ody ay ve efa mitsangatsangana ty atokotany sahady zato malalako e. Ka ianao tsy inona tsy hitako dia nivoaka ty za fa mitady anao ko. Fa taiza ianao razefa a tena velanao rery tao fotsiny za. Ka hitako tena mbola tao anatin'ny torimaso mamy tanteraka ianao dia navelako aloha atory tsara. Za koa nefa zatra ny fomaraina be ohatran'ireny tsy maintsy mandeha mijerijery ireo fambolena any an-tsaha sady manondrakanana koa e. Jerenao any reto e reo nataontsika lokan'io. Tsara tarebe mihitsy izy zany. Ee Hitako ianao tena mbola matanjaka beko. Zao ny sakafonao sady ny fomaraina be koa ianao. Mahafinaritra ka. Tsy diso mihitsy zany fidy ianao razefa. Sady nahazo vady tanora koa ny teny e. Tsy maintsy mbo jejojejo razefa. Aza manahy ianao fa karakaraiko tsara ka. Andeha anokananao antsika roa aloha za fa ianao afaka mitazatazana amin'ny manodidina. Raha riva dia entiko mitsangatsangana any an-tsaha ianao sady mijery omby. Ka tena mbola reraka za razefa. Aleo tsy androany zany ka. Zany a enjany be koa aloha reny zava-bitantsika reny e. Ka ndehany ary aloha mitsotsotra ao am-pandrianao e. Tamy eo aho rehefa aveo hanokona sakafo aloha. Tsy atoritsony ka. Za io anie mitady hoe aiza ny toerana androko e. Ay ve tsy alatrano atsy ka. Misy trano kely eo dia ao mandro. Ay aleo fa hangalako rano mihitsy ianao dia aveo hampandroko sikosehako tsara. Hampandrono tsy arary ve za raha orony amin'ny tanana mpitanangady io. Fa ono arazefa. Ahoana kiry malala. Mba aniza ho aty trano tsara tarebe ty anoloan'ny tranonao ty. Ay ve Sady to tsy misy mipetraka kory. tranoko ahoana moro saoly a. Efa vadiko ianao ka nidikany dia tranontsika zany ty fa tsy tranoko rery zany. Tranontsika mivady ary. Zay mihitsy akiry zeria. Misy tompony tokoa izy io. Vady tsy mba nanana taranak'izay ny tompony. Ny tena marina dia raha lahako le rangary le raha matovadiny kosa dia raha vaviny reny be anao. Ay Saingy efa maty daholo ry zareo ko. marina zany razefa. Efa reko izay tantara izay. Ay Saingy anisan'ny tsy afaka nandeviny izay tamin'izany. Dia tranotrareo zany io. Dia iza mipetraka ao. Nefa ry zareo zany tsy niteraka. Ie tena tranony tokoa io. Ary fony fahavelon'izy ny vady dia efa nanafatra ary zareo fa zany miandry sy mikarakara n'io trano io. Dia miandry an'izay fahananana izay navelany rehetra koa e. Satria mantsy ry zareo araka ny efa fantatreo teo dia hoe tsy niteraka. Lasa be resaka etsika razefa ka andeha andro vetivety aloha za. Tena tsy azoko mihitsy ny haiko fa madisadisa be za zany. Tsy mandeha rery zany ianao fa aleo ahaka rano dia hampandroko ianao ko. Sady aleo koa za hiaraka andro aminao e. Mba mifampandro tsika roa. Midika zany fa mety misy zavatra ao anatin'io trano io zany. Mila atao tsara ny tetika rehetra e. Tsy maintsy tafiditsika ary maefa. Efa mahita mangirana kely aloha hatreto. Fa aleo aloha zany andeha andro hiaraka amin'ity lahantitra tsy mamela mahazo ity ka. Saoly tena tsy zakako mihitsy mieritreritra ny fiarahanao amin'izany layanto izany ka. Dia tena vitanao ve? Maefa. Inona? Ka naza koa zany hoe tena kriko mihitsy. Fa mifanarahantsika dia manaiky an'izay ataony fotsiny za. Manaiky izay ataony tena tsy mety ry Saoly raha tsy manana fitiavana anao za dia tsy misy ivakiko loha amin'izany mihitsy. Ka ho ajanona ary ve le izy dia verimana fotsiny zany ny ezaka natao rehetra. Fa inona koa mba ezaka hoe nataonao ka? Inona ny ezaka nataonao tany?
jereo anie tianao za manoloka anao a rehefa misy fofona paraky ngamba tena tsetsatsetsafiny izao lahy anto izao foa ny tianao ary mahazotsiriny tsara mihitsy izao antomolo izao amin'izao tovavy mahafatifaty izao anga misy mijery an'izany tsondro mahefa maharikoriko miazahoanandreo Harena Miafinareo ny tanjona dia miala aingana za rehefa miaritra ny zavatra rehetrako mafy aniny mahazo ary mahefy saingy tsy ho zakanao raha ho tantarako aminao tsy tiako ray akory izany saoly a fa raha mbola haritra kosa aloha izao dia tena miaratsiny aminao tsy anaiky tsony aho efa misy mangirana rery mahefa manomboka eto dia manaraka tsara ny toromarika omeko ianao fa izany hoe mila fitandremana ny zavatra tao izay aloha fa handehaka miandreo zay raha zefa tsy tiako mantsy anana iahy izy zay fa veloma mahefa veloma ry saoly a inona koa no esako saina amin'izay ianao ry saoly ko raha tsy vendra ny zaka hiaritra aminao io efa viravirain'ny lehilahy antoko izao ianao dia hoe mbola tena iko ihany koa lasa maharikoriko ary ny mahita anao ny tianao saingy mahery loatra ilay fitiavaka rena ka mahay vandanja aminao tanteraka ny fitiavako hitako fa mahay mihitsy ianao amin'izao Harena miafina izao mitovitsika izao Harena izao sisa mitrandrahana dia samy miparitaka mahafinaritra ireny mahita ny tia malalako ty aviny etsena ka ono akia mba nitondrana bononoka ve aloha tsy adiniko rera zefa tena te hinana bononoka mihitsy nataoko betsaka mihitsy izy ato haiko tsara mantsy ny fitiavanao andreny fa mihitsy le manambadika sady vady tanora mavitripitrika tiako loatra ianao ry saoly fa avy alao aloha andeha kely fa hoaizandray ary ty ianao hoeny ampita varatra ihany aka misy dia homaniko kely izay mantsy dia andeha resaka mingarazily eny fa dia ahoana koa nitody tsy mba niresaka n'izany tamiko ianao tsy maintsy lazaiko anao eo foana fa rehefa tena raikita izay vao resahako ry malalako andray kosa raha zefa fa nga dia aritra izany tianao izany dia avelanao rerety ve za so dia mba tsy vitako izany raha zefa finona nefa no atahoranao eo milamina tsara ny tanànantsika ty ka na ray volana ry atsy hoeto aza manà mihitsy ianao fa raha zefa ve manany ihany ana sa hony vady malalako sy tiako ty ve dia ilozako ray volana koa herinandro ihany retsy raha ny satroko dia miaraka amiko ianao sangy hainao fa tsy vitanao velively izany satria mandeha tongotra lavitra dia lavitra dia aleo aloha ianao mijanona ato an-trano manao fihipoana fa ono fa hoaiza loatra ianao ary ianao izao ve dia mbola mahavita n'izany dia tongotra lavitra be izany ohatray fehiverinao finona ka raha maninona any ty ianao tsy ho sahirana rereto zahay no andehanako ery ampita varatra rery saoly za sy miarazilo miaraka ka namafy an'izay fotsiny no andehanako eny izao izay aloha kiry malala fa lasa hoy loza aleo aloha asiana mamy kely fa to mipitrapitra manjo rehetra kely zato malalako avelavelao rery tsara za fa ho hitanao tsara mahasoa antsika rery saoly ny andehanako any rehefa tafaverina avy any za dia miomany zato ianao fa isy zavatra tsy apo izinao velively ary andany ary aloha dia aleo zay karakara ny sakafontsika areza le pay loza marina fa ino ny ty mahazo ahy ohatra malahelo an'razefa sady za zany hitako maneho fitiavana be amiko izy sa ve hoe zany ilay fiteny hoe mahazo tsirony efa antitra sy tsy misy jereny izy kanefa
fa inona ary tia mahazo ahy? Maefa indray azy tia no tsy hananako alahelo mihitsy. Sa ve izay le hoe lavitry ny maso dia lavitry ny fo? Matetika aza tsy tsaroako akory mahefako. Izao tia voamaly raha izay efa ny lasa dia ohatrany tsy zakako ny tsy eo anilan'ilay rangahy antitra keliko iny. Zaho sy mahefa koa nefa efa ny fametoko sy ny fanaiky. Raha izay efa lahy antitra efa matotra sy masaka tsara ary tena mbola ao tsara ny tanjany na dia hoe 5-20 taona ary izy. Lasa tiako ny miaraka aminy sady tsy mahasary-piaro satria tsy izy tia azy tsony afa-tsy zary hery. Mahefa indray mifanaraka tsara amiko ny taonany, mbola ao anatin'ny tanjaka sy ny heriny koa, sady bogosy sainginy tsy fananana amin'ny manosika na iaina amin'izao. Efa ho avy izay mahefa. Tsy hetehitra amin'ny hazo boboka kosa aloha izahay e. Ireny lazaina amin'ilay fiteny hoe azo amorotevana, tsy ela dia hidaraboka. Tsy maninona rangaha fa omeko fafy ny faraparany eny raha izay fa masoandro mody anie iny dia aleo ampifaliana. Mindrana ihany izy fa mahefa niaraka herihery amiko ary tsy maintsy izaho ihany no amindrany an'ireo harena be ireo. Saoly a! Saoly! Saoly a! Voaja! Mahefa? Fa inona koa to mampimenao e? Ty fitafinao. Ary tsy fantatra mihitsy ianao ilay fitafim-behivavy reto a. Sady tonga dia tahaka an'ireny tambanivohitra ireny mihitsy. Fa tsy nisy nahita ve aloha ianao io nankaty e? Tsisy ka. Ny andro alina raha teo efa maizina sady tsisy araka mihitsy amin'izao fitafiko izao. Mety ka, fa mila haingana be tsika miasa. Anio alina dia tsy maintsy hita daholo izay tadiavina. Ka hoana, vonona tsara ianao a? Tsy izay ve fa nomanina ty toatry ny ely raikitra io. Dia ahoana? Lazao ary izay zavatra efa fantatrao e. Ny atao voalohany aloha dia atao amin'ity trano itoerana ity no karohantsika voalohany. Ny efitra rehetra izay mety miafinafina rehetra. Fa ngatsy efa vitanao izany e. Sa nilozanao sy ilay antimola mifankaty tato fotsiny? Marenina ry mahefa. Ka izany no misiko. Nantitra azy iny a dia tsoroko aminao fa tena olona manamaha izy azy mihitsy iny. Sady tsy azo amidimidy izany. Ka tsy be resaka ianao ry mahefa fa nitanjona dia nikariko an'ireo Harena Miafina napetraka tamin'ny Razefa. Ary andao ary atomboka ka. Sao dia miverina tapika eo izy. Tsy misaraka mihitsy tsika. Sady mihainohaino koa sao dia misy mahatsikaritra eo. Amin'ny 7 alina izao efa saika mihidy any an-tranony daholo ny mponina. Aleo aloha diako tsara ny trano e, dia tomboka zavaina ny efitra tsirairay. Rehefa sao re. Ohatra moreraka fotsiny tsika izany Saoly a. Tsy nininona akory ato. Za koa ary mba gagako. Aleo aloha miala nenina ihany e. Saoly a. Jerenao nery. Jereo. Fanalahidy maromaro. Reny no tena nikarohana teo ry mahefa. Izany ve? Ie. Andao amin'izay tsika no fikarohana amin'ilay trano etsy ivelany etsy. Trano aiza e? Fa nga tsisy nininona izany ato amin'ity trano ity. Tsy misy miala maina eto ry mahefa. Efa azontsika ny lakile. Arao fotsiny za andao e. Ndao ary. Taty aloha lafiny teny. Zao a. Malina tsara tsika. Za mamono varavarana. Fa ianao kosa tazatazana manodidina. Sao dia misy mahatsikaritra eo. Dia rehefa mivono varavarana dia miara-miditra eo tsika dia hidiana indray. Ary aingana ianao e. Tandremo a. Moramora ihany sao dia misy marery mahefa. Eo ary.
Tsy efa mivory Saoly a. Oay, kay tena mbola misy varavarana sosina raika io ato. Alelo fa andramana amin'ity fanalahidy iray ity indray. Vita very Maefa. Ela be ianao. Zay ka. Ary andao amin'izay tsisy mahita. Aingana rehefa tsisy eo e. Sady maizim-bolana anie izao e. Dia tsisy ahatsikaritra mihitsy. Tafiditra ihany tsika ity. Ary akatony amin'izay le trano ka. Maizina be ny ato izany ry Maefa e. Any anaty kitapana ho any anie misy labozia e. Aprito aingana aloha. Tika. Zay. Andray. Tena efa ela mihitsy izany trano izany tsy nisy niditra. Seza fipetrahana sy latabatra fotsiny izany ny ato. Samy mikaroka ary Saoly a. Jerena daholo ny efitra rehetrarehetra. Tsisy mandanindany fotoana mihitsy eto. Alefaso aingana ianao e. Tena mahavariana ato izany ry Maefa ka. Fa maninona indray e. Efitra zara raha misy seza sy latabatra. Dia sary ny mameno ny rindrina. Aingana ianao a. Andao hivadika tsy amin'itsy efitra itsy. Ohatrany tsisy ninona mantsy ato. Ary aza variana ianao ka. Way, fa trano ahoana koa ty e. Fa maninona? Babangona tsy misy entana akory ary atoko. Tsy ahitana fandriana fatoriana mihitsy. Jerenao fa labozia mibetsaka ato e. Fa aiza ary izay Harena ato e. Ary tonkambizao ny lakozia. Reto mantsy misy vato fanotoko. Dia kalana vitsivitsy. Tsisy ny minina kory ato ry Saoly a. Harena miafina neny ka roantsika ry Maefa e. Aza kivy ianao. Ary mangina aloha ianao foatra misy olona mandehandeha ny ivelany any izany a. So dia hita ny ivelany any aza ny taratra ty hazavana amin'ny labozia ampiasaiko itokoa. Voy aloha intsero eny. Dia aza mihetsiketsika misy fa mihaino fotsiny aloha. Maefa hoa. Mahatahotra be za. Fa inona izany e? Inona? Loza marina fa tena misy mandehandeha any ivelany any izany. So dia ho tangorona ny fokony ho latsika ry Maefa. Aza mitabataba ho hainao. Mihaino fotsiny aloha. Hainao tsara fa so dia olona mandalo fotsiny izany. Tsy misy mpandalo izany ity ry Maefa. Sa vera izay fa noho ny verina tampoka. Tohatra no fahavoazana fotsiny mba izao no naleta tiry Saoly ka. Trano foana tsisy ninina akory. Maefa, andao aloha tsika hivoaka moramora ka matahotra loatra. Aiza ary tianao. Andao ka. Efa tafiditra ato indray ve tsika vao hitady lalany. Ka matahotra ako. Aleo tohizana amin'ny fikarohana. Sady ohatrany efa nanginginana izy izany. Aprety moramora indray aloha le jerinao teo. Dia aleo miakatra any ambony. Tena tsisy ninina akory ato ry Saoly a. Ny andro ity nefa efa 12 alina. Reraka fotsiny. Andao hidina any amin'ny farany ambany indray aloha ry Maefa. Saoly a. Andraso hoe misy sary ty ambony latabatra ity. Sary koa fa dia ampitanakanao eo e. Andao hidina ry Maefa. Saoly a. Alefasa aloha ny fisainana. Dinio tsara ty sary ty. Jereo tsara fa firafitra ty trano ty io. Ao e. Jereo tsara. Raha ny fijeriko an'ity dia misy efitra iray miafina ato. Sady misy fanalahidy anankiray mbola tsy nampiasaintsika mihitsy koa tamin'ireto. Nefa ny raha ny fijeriko azy tsy aty ambony mihitsy fa any ambany any io. Andaontsika hidiny. Maefa, tsy misy varavarana intsony anie ato e. Zay indray le feo. Tena misy olona ny ivelany ihany ka renao ve izany? Tsisy an'izany. Maheno ve ianao sa tsy maheno e? Aza dia sary tahotra aloha e. Aingana ianao tohizo ny fikarohana ka. Tena misy olona mandehandeha ho any.
ino tsara aloha mangina anao dia enoy. ka leo re izy hoany e moramora fotsiny tsika ndry saoly a enono tsara fa tsy avany vela mihitsy zany feo zany a Fa avy aiza ary tsy avany vela mivelively mihitsy zany atao mbany ato zany hoe eno tsara marina mihitsy zany ary misy zavatra zany atao ambany ato raha izaniko. io ry saoly a io jereo aiza zany tsy lovy amin'ny jerinao aloha e io misy varavaram-bato be io amin'ny tany io hitanao tena entany zany a dia ahoana nanokafantsika ny orima efa io ve tsy avesatra be ao aloha ianao anaovako azy e misakisana aloha eny aleo aloha voaina amin'ity fanahy ity sarotsy ty aisaka fotsiny ity apikely aloha za ao ary tena mafesatra be a ao apikely efa manampy anao fa za menimeniny tena mafesatra ao fa kely sisa ao miaraka efa tsy ho manisika zakako tsony a angany ianao e manisaka zay fanisokatra vesatra zany re tena vato jejiko vatoko mafinika makalolina kenika sepitra ary misy totohatra midiny ny orima efa fa ahoana koa ary ty fahoana fa andao hidiny e saoly a loza koa ty marina fa mbola misy varavaram-bato koa ny ety anankiray ty e sy tena tsara hafina mihitsy ane zany ry mahefy iza nao napo fa isan'izao ato amban'ity trano ity andao ndray voanaingana ka ao aloha ianao mikisana kely e eny ary moramora ihany ka zay fanisokatra ao aloha le jero ty tena maizina piato ka ty raizy dia tarito ry lalana ry mahefa saoly a maipo be ato tena fofony zany lozany mahefa ay tena feny razana ato zany jerenao ny reo amin'ny tany reo e loza marina fa tena fasany ty ry mahefa saoly a ina ny rarahinao an'izany fasany zany fa ny arena tadiavina dia lasintsika e mino aho fa tena ato le izy ka mahefa tsy tantoko na le fofona azy matahotra ka andaotsika vokato tsy zakako zany fofony zany ka azaka nosa ry saoly a ny fahasambaratsika rehefa azo ny arena zay tena atao an-tsaina mila fikirizana io arinkany ianao e andao amin'izay karohana tsy azo koa ro mahefa maninona hitsy misy razana hafahafa hafahafa ahoana indray e ka mipetraka le izy fa tsy nitsirahany tahaka an'ireo razana sasandretoko raha ny fijeriko azy dia olona tavela tato io zany dia tsy tafavoaka tato tsony dia maty tato satria tsy mifono jereo anie mbola eny aminy akanjo nanaovany hay itsy koa kay misy jerenao io e sady raha le akanjo anaovany dia midika fa vehivavy daholo reto zany saoly a hijery an'izany ve nao le tsika ato e sa hitady ny Harena Miafina aingany ianao sao dia misy mahatratrato re andao fongarina sy zavaina daholo ro razan'ireo asesitsika daholo reo tena matahotra ary mahefa io indray ianao aingana ary dia aza paritaka re ry mahefa le tao lambalo a hoe jereo ry mahefa io misy kitapo kely jereo e saoly a jereo fa firafaka volamena be ty way mahavelo-panantenana kosa raha izany tena samarotsika alefa sy tohizana fa mino aho fa tsy io ihany ny ato mahefa maninona jerenao ato anatin'ity razana ray ity fa firavaka fotsiny sady tena volamena sy vato sarobidy daholo
ho azitsika amin'ny fahasambarana ary Saoly ary ito ty aloha reny dia misaotra nareo re razana fa ty hita sy tsapa fa tena mitaha mihitsy nareo hatreto ka satria nitehirizinareo aneny Harena Miafina. Tena mety izay manao joro ataonao izay. Saoly 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 ahoana ry Maefa? Ohatry ny hafahafa ty razana ray ty fa maninona jereo mifony be sady mafy be tahaka amin'ny vatony atao anatiny kay sady tena mavesatra be. sao dia tsy razana io ry Maefa fa harena be daholy Iza mahita satria nalevina niaraka tamin'izy mivady daholy rehefa nanany rehetra. Zany ve? Sokafy aloha ry Maefa. Sokafy ina ry mampianahana anao eo Sokafy tsy voasokatra tongotry tsy lehilahy sokafy. Tsy mety aho fa mavesatra be sady hafahafa ty ohatra maninona ry Maefa? Ohatrany loza marina fa inona izany? Maty anie le labozie Maefa. Aiza aloha le afokasika teo andretana le labozie Maefa fa to tsy niteny ianao. Saoly fa tananao fe zany mangatsika be mitazona zany za tiako tsy hitako ary le afokasika. Saoly fa aiza ianao saika nokatra n'le razana nylazaiko anao teo anie za dia misy mitazona ny tanako kay marary Saoly misy mamolaka ny tanako. Fa loza inona koa ary zany vonjera olona Saoly aleo mitazona mivoaka Maefa tsy vita mivoaka Maefa andao ivoaka tsy afa mihetsika sary Saoly fa nitateraka le varavarana tsy mitazona ny tanako fa ino zany tsy afa mihetsika ho azary Saoly. Saoly tsy afa mihetsika ka manahoana zato fahasalamana Razefa? Zao salama tsara zao Rasily ka inony zato vaovao misy tokoa moa zany satria fa maninona eo amin'ny varavaran'indro aloha zato ianao sady to otri finona ny olana Razefa ary aza renao sy atondraka ao amin'ny varavaran'io fotsiny aloha le toky mba amelao afa tena ohatran'ny bate amely keliny efa tsy mahatsiaro ny razana tsony zato ianao Rasily otri fa nisy razana voanampidirina tao tsy manahiran'izany Rasily hafahafa zany resaka zany hafahafa tokoa satria be loatra ny manana tetika ratsy atao amin'ity tany ity Rasily tsy azoko mihitsy fa aza vao ka manimbasimban'ireo razana efa tsy miten'ireo tsony hatao daholo ny fomba ratsy rehetra hitadiavaka reny
ka na dia efa taolambary zao aza dia mbola misy mitrandraka ihany na dia tsy miteny tsy afa manao nininona koa aza nefa izy ireny dia tsy tokony atao tsinitsinina mihitsy ka loha zany izay mianan-kendry manao atao foana. Kinona ny fandraisan'izany amin'ity toka fafinoa eo amin'ny varavaran'ity Razefa za rery mahalala ny anton'izany Rasily ny azoko ambara aminao fotsiny dia tsotra Harena Miafina ny razana ka mila tandremana ny afany. Dia tena tsy adikevitra ny ianao Razefa, veloma aloha ianao dia mampamangy amin'izareo any ary. Zareo iza moa ty ambaranao Rasily fa tsy azoko. Ka le ndesahanao teo le fahananao toka teo re velome. Ny farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Harena Miafina nosoratany Andrianony Ajamamy. Ireo mpamelona ny tantara Alain Niony Gaston Onimany, mpandray feo Antonio Rasambolson, mpanadotosa Niony Ramanamsato.